Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho ampitomboana ao aminareo ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mankalaza ny herinandro masina isika amin'ity alatsinainy masina ity, ko andeha hampiombona ny fontsika sy ny saintsika ny fanahintsika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny lohahevitra izay banjintsika dia amin'ity andro an'ity dia ny hoe Andriamanitra mivelona izy, Andriamanitra mivelona izy. Ny Salamo 8:100, ny 7:50 hatramin'ny 7:90 ary no andeha iarahantsika hiderana ny Tompo manao hoe: jereo ny fahoriako ka vonjeo aho, fa ny lalanao tsy mba ho adinoko. Soloa vava aho ka vonjeo, velomy aho araka ny teninao. Lavitra ny ratsy fanahy ny famonjena, satria mididinao tsy tadiavina. Lehibe ny antranao Jehova, velomy aho araka ny fitsipikao. Maro ny mpanenjika sy mpandrafy ahy, tsy mba niala tamin'ny teny vavolombelonao aho. Mijery ny mpivadika aho, ka maharikoriko ahy ireny, dia izay tsy nitandrina ny teninao. Ny fitiavako ny didinao, Jehova, velomy aho araka ny famondramponao. Fahamarinana no talo-kevitry ny teninao, ary mandrakizay ny fitsipikao marina rehetra. Amen. Rivaza tany efatra, fa izy no namindra fo, ka mety manome ny zo. Naniraka ny zanany, hanavotra ny olony, tsy toare, fa manakely lehibe. Malaza ny anarany, fa lehibe ny asany. Ry olona navotana, mitsangana fangana, ka midera ny tompona, izanana votrana. Fa reny voninahiny, manerana ny taniny, ka mivetesa irava. Rivoa vonjiodera, iray mpanavodrana. Aoka hiombona amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay masina, masina ianao, ka manamasina anay ihany koa. Fatsaronay ny herinandro izay nitondranao ny famonjena ho an'izao tontolo izao, tao anatin'ny fangororona mafy, tao anatin'ny ady sarotra, ka manokana anay izao herinandro izao hiaraha-mivavaka, iombonana amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao. Tsaronay Andriamanitro ny fahavelomanao, ilay Andriamanitra velona ka mamelona anay ihany koa. Amin'ny tenyity ary dia raisy Tompo ny fisaoran tsara sy ny fiderana izay atolotra ianao.
fa maolombelona mpanotanay be siasi tsy tanteraka eo anatrehanao dia indreto izay manondrika ny lohanay ihany koa mifona eo anatrehanao, mifona eo anatrehanao ny amin'ny lasanay, ny amin'izay nataonay tsy mifanaraka ny sitraponao, ny amin'izay tokony ho nataonay kanefa tsy efanay, ary ny amin'izay tokony tsy nataonay kanefa nataonay. Ifonanay eo anatrehanao zany. Mino izay Tompo fa tena mamindra fo ianao satria ianao nefa niteny fa noho ny amiko, noho ny anarako dia hononoko ny fahatezerako ianao, ary noho ny amin'izany no amindrako fo aminareo. Misaotra Jesosy ny amin'ny famelan-keloka tolotra ho anay. Misaotra noho ny fitiavana izay asehonao anay. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy nangatanay toy izany. Amen. Ivavaka angataka ny fitarihan'ny fanahy masina ho amin'ny famakina ny tenin'ny soratra masina isika riavako. Fanahy masina o avia, hanatrika anay amin'ny fiainonay sy ny fandrenesanay, ny famakinay ny teny avy amin'ny soratra masina, mba ny fanahinao reriany no anazava izany aty amponay, any amponin'ireo mpiaino marobe, ary ny fanahinao masina no hiteny aminay amin'ity andro anio ity. Dia ampangino Andriamanitro ny feo hafa rehetra izay tsy avy aminao, fa asehoe aminay kosa ny sitraponao arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny perikopa izay voalatra ho antsika riavaka amin'ity andro anio ity dia hitantsika eo amin'ny bokin'i Isaia toko 9:30, ny 9:20 hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa ny fiaina tsy hita tsy mba mahasotra anao, ny fahafatesana tsy mahadera anao, fa izay midina ny andavaka dia tsy mahazo manantena ny fahamarinanao, ny velona dia velona ihany no hideranao, tahak'izao izao anio izao. Ny ray hampahalala ny zanany ny fahamarinanao. Jehova efa vonona hamonjy ahy, ka dia hitendry ny lokangako ao an-tranon'i Jehova izahay amin'ny andro rehetra iainanay. Amen. Filazany tsara araka amin'ny Marka toko 12, ny 20 hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary ny Sadoseo izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty, dia ny sasany tonga tao aminy ka nanontany azy hoe: mpampianatro, Mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manandrala maty momba
ka mbola velona ny vadiny maty, dia aoka ny rahalahiny hampakatra azy hiteraka hamelomaso ny rahalahiny. Nisy 7 rahalahy, ary ny zokony napakabady dia maty momba, ary ny faharoa napakatra andravehivavy dia maty momba koa, ary ny fahatelo dia toy izany ihany koa, ary izy 7 rahalahy dia samy maty momba avokoa. Koa faran'izy rehetra dia maty koa ravehivavy. Koa amin'ny fitsanganan'ny maty ho vadin'iza moa ravehivavy, satria efa samy manambady azy avokoa izy 7 rahalahy. Ary hoy Jesosy taminy, tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra Jehova no mahadiso hevitra anareo, fa amin'ny hitsanganana maty dia tsisy apakabady na havoaka apakarina, fa tahaka ny anjely any an-danitra izy. Ka ny amin'ny hananganana ny maty, tsy mbola novakinareo va ny eo amin'ny boky Mosesy, eo amin'ilay teny milaza ny voaroy, dia nanaovan'Andriamanitra taminy hoe, izao no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Tsy Andriamanitra ny maty izy, fa ny velona, koa diso indrindra ianareo. Amen. Faranantsika riavako ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly, toko 5:20, ny andininy 2:20 hatramin'ny 5:20. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe, ary sitraky ny apôstôly sy ny loholona mba amin'ny fiangonana rehetra, ny fidy olona amin'ny namany mba irahana iaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy hakany Antiokia, dia Joda izay atao hoe Barsabasy sy Silasy izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny rahalahy, ary nanoratra taratasy izy hoentin'ireo dia izao: ny apôstôly sy ny rahalahy loholona miaraba ny rahalahy avy any amin'ny Jentilisa izay any Antiokia sy Siria ary Kilikia, satria efa renay fa ny sasany izay avy taty aminay efa nanao teny nampitabatabana-reo ka namadika ny sainareo, kanefa tsy nasainay nanao izany izy, dia sitrakay rehefa nifanara-kevitra ny hifidy olona irahana ankaty aminareo iaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay, lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitra ny anaran'i Jesosy Kristy tombontsika. Dia nirahanay Joda sy Silasy, sady hilaza vavy izany teny izany koa izy, fa sitraky ny fanahy masina sy izahay, tsy ampitondra enta mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany, dia nifadinareo ny hena terina misampy sy ny ra sy ny zavatra kendaina ary ny fijangatsangana. Raha mahatandro tena hifady izany ianareo, dia ho soa veloma ianareo. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen.
izanahita azy faovelona le Jesosy resao izady anatra hafanao sy atanjao ny finoana iana. Mbola ho ampitombonao amintsika ry havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika. Amen. Mandritra ity herinandro masina ity dia ny filazantsara araka amin'ny marika mandrakarivo no tenin'Andriamanitra ifampizarantsika nanomboka tamin'ny fankalazantsika ny aladin'ny sampandroa fiomaly zany mandritra ity herinandro masina ity ary hatramin'ny fankalazantsika ny Paska amin'ny alahady zao ary. Filazantsara araka amin'ny marika izay isan'ny loharano voalohany nahitana ny filazantsara efatra. Arak'izany satria ny tany amboalohany kokoa, ny manakaiky ny marina kokoa, ny tsy be teny kokoa, somary vitsy teny kokoa ary zany no ahitantsika ny filazantsara araka amin'ny marika ho boky fohy indrindra, misy toko fohy indrindra amin'ireo filazantsara araka ny efatra filazantsara efatra. Fa arak'izany ihany koa dia hitantsika fa i filazantsara marika araka marika no vitsy teny izay manambara koa fa misy hamehana na misy fahamaikana ihany tamin'ny filazana. Amin'ity andro an'ity ary sika ry havako malala dia iresaka araka ny filazantsara araka amin'ny marika dia iresaka itsika ny fahamaikana hanambara fa Andriamanitra ny velona izy. Maika sika hanambara fa Andriamanitra ny velona izy. Tarafitsika eo amin'ny marika toko 2:12 ny 9:20 hatramin'ny 7:20 izay nivakiana tamintsika teo izany. Hitantsika eto fa efa tafiditra tao anatin'ny herinandro izay mialohan'ny hanomboana ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana izay nisamborana ny tompo ity tantara ity dia efa nanomboka nanao toy vakana sesilany ny fankahalana ny tompo ary dia nametraka ny velam-pandrika marobe ireo sokajon'olona mpanohitra ny tompo nitady izay amandriana azy. Eto zao no hitantsika dia ny Sadoseo no indro mifanehitra amin'ny tompo indray. Ny Sadoseo izay antoko-pivavahana, antoko-pinoana izay nandany fitsanganana ny maty ary nanao velam-pandrika makasika izany ho an'i Jesosy Kristy tompo. Hitantsika tsara ny tantara izay tantara maneho ny ady hevitra teolojika, raha marina kokoa ady hevitra dogmatika, ady hevitra makasika ny fototro ny finoana no naseho teo amin'ny tompo makasika ny fitsanganana maty rahatray. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany no hitarafatsika sy mahatonga antsika maika hiteny fa Andriamanitra ny velona izy. Reto ary havako ny zavatra anankiroa izay ho resantsika amin'ity andro anio ity. Andriamanitra ny velona izy koa fantaro ny soratra masina. Andriamanitra ny velona izy koa fantaro ny soratra masina. Teo ampamandriana an' Jesosy dia ny lalàna ao amin'ny Deutéronomie 5:20 no nentin'ireo Sadoseo namandrika ny tompo. Ny lalàna izay maneho ny fahafahan'ny piraitapo, ny pirala mamelo maso ny rahalany raha toka maty momba izy. Hitantsika tsara ny fanehoana nataon'ireo atokona Sadoseo izay nilaza manao hoe raha misy rahalahy momba ka maty dia
mamelo maso zany ny rahalahiny ka raha misy anaky 7 izy mirahalahy maty avokoa ho vadin'izy moa ilay vehivavy zay samy efa vadin'izy 7 mirahalahy amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ny Deutéronomie 5:20 no namrenana izany. Fa rehefa nijery sika ry havako ny valiteny nataon'i Jesosy Kristy dia nambarany mazava tsara fa hoy izy hoe tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo. Ary zany no mahatonga antsika hiteny ankehitriny manao hoe Andriamanitra ny velona izy ho afantaro ny soratra masina. Andriamanitra ny velona izy ho afantaro ny soratra masina. Ny soratra masina atao ampon'ireo sadoseo dia mieritreritra fa tsy misara-mianakavy ny jiosy ary tiana hijanona eo amin'izany izy mianakavy zany ihany ny Andriamanitra n'Andriamanitra. Tsy izany anefa ny ambaran'ny soratra masina. Ny ambaran'ny soratra masina dia mazava fa Andriamanitra dia ho an'ny olona rehetra sy ny sokajin'olona rehetra. Tsy mijanona ao amin'ny taranaky ny jiosy, zany hoe tsy hijanona ao anatin'ny ankohonana anankiray na fianakaviana anankiray ny Andriamanitra n'Andriamanitra, fa hivelatra sy hisokatra ho an'ny rehetra. Noho izany diso fampiarana ny tenin'Andriamanitra ireto sadoseo ireto, ary zany nahatonga ny tompo hiteny mahitsy fa fahadosoana ny tsy fahafantarana ny soratra masina. Amin'izao andro ankehitriny iainantsika izao koa ry havako malala, amin'izao ihany koa dia maro be ireo sokajin'olona izay mampiasa ny soratra masina amin'izay tiany atao fa tsy ny amin'izay hitarihany soratra masina azy. Maro be ireo sokajin'olona izay manetsika ny soratra masina fa tsy manaiky ho etsehiny ny soratra masina. Be dia be ireo sokajin'olona izay mihinanam-bolony ny soratra masina ka tsy mahalala izay tiany ny soratra masina atao. Ary indraindray maro be ireo atoko-pivavahana sy sokajina antokom-pinoana samihafa izay manapaka ny soratra masina na ihany koa mifidy soratra masina sy mitsongo ny soratra masina araka izay tiany. Eto ry havako dia mipetraka ny mahazava-dehibe ny protestantisme satria ady hevitra ara-potom-pinoana no niseho teto dia tena tafiditra ao anatin'izany ny fiangonana protestanta izay manorina amin'ny finoany amin'ny soratra masina. Averina amintsika hatrany, averina amintsika ombenombeny ny foto-kevitra iorenan'ny fiangonana protestanta dia ilay hoe ny soratra masina irery ihany sy ny hoe ny soratra masina manontolo. Tsy ny apahana soratra masina araka izany na izay tiana ho raisina ao amin'ny soratra masina no anorenana ny finoana, fa ny soratra masina manontolo mifameno hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany, hatrany amin'ny bokin'ny Genesisy hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ny fiombolan'izany sy ny asan'izany soratra masina izany manontolo eo amin'ny fiainan'ny mpino ny maneho ny maha-izy azy ny kristianina sy ny finoana kristianina. Alao ery ary havako fa Andriamanitra ny velona izy ka mampiaina antsika izay ambarany soratra masina. Izany ohatra nahitantsika ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly ny amin'izay fanonerana ny fanotsiana izay natao hifanaraka izay ambarany soratra masina ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:20. Rehefa nisy nanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina dia voatery nanoratra epistily na taratasy ho an'ny fiangonana tany Antiokia, ny fiangonana sy ny olona izay tao Jerosalema hanitsy ny fiainan'ny fiangonana hifanaraka amin'ny soratra masina. Vanim-potoana mety koa zany zao ry havako ampifanarantsika sy antsitsika izay ambaran'ny soratra masina amin'izay ataontsika. Ho ampifanarantsika amin'ny soratra masina ny ataontsika fa tsy ny soratra masina no terena hifanitsy amin'izay tiantsika. Maika isika ilaza fa Andriamanitra velona izy ka tsy azontsika ialana ny fahafantarana ny soratra masina. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto ry havana dia ny hoe
Andriamanitry ny velona izy koa aza diso Andriamanitra. Andriamanitry ny velona izy koa aza diso Andriamanitra. Efa resantsika teo am-piandohana fa Sadoseo izay tsy mino ny fitsanganana amin'ny maty, tsy mino ny hery ara-panahy misy, zany no namandrika an Jesoa. Ny bokon'ny lalàna ao amin'ny Pentateuka, ao amin'ny testamenta taloha no nentina namandriana an Jesoa. Dia hitantsika fa ao amin'ny bokon'ny lalàna, ao amin'ny Pentateuka, ao amin'ny bokon'ny Exodosy no indro namaliny Jesoa azy, ka nitenenany manao hoe ka ny amin'ny hananganana ny maty tsy mbola novakinareo va ny amin'ny bokon'ny Mosesy eo amin'ilay teny milaza ny voaroy, dia nanaovan'Andriamanitra taminy hoe izao no Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Tsy Andriamanitry ny maty izy fa an'ny velona. Eto ry havana dia hitantsika tsara fa tamin'ny fotoana izay niresahany Jesoa sy ny Sadoseo, eny fa na tamin'ny fotoana izay nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ao amin'ny Exodosy 7 ary, dia samy efa maty na i Abrahama, na Isaka, na i Jakoba. Ko nahoana Andriamanitra no miteny ny anaran'ireo olona maty? Maneho zany fa tsy maty na oviana Andriamanitra. Maneho zany fa tsy mifarana eo amin'ny tantaran'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba ny tantaran'Andriamanitra, mitohy mandrakariva ny fahavelomany eny hatramin'izao andro ankehitriny izao. Andriamanitry ny fahavelomana mandrakizay, ka tsy voatahirin'ny testamenta taloha, tsy voatahirin'ny Pentateuka fotsiny ihany, tsy voatahiry koa aza hatreo amin'ny fotoanan'ny fahavelomana ihany ny fahaveloman'Andriamanitra, fa Andriamanitra mandrakizay izy, efa nisy talohan'ny fahavelomana izy, ary mbola misy hatramin'ny aorianan'ny fahafatesana. Misarika ny saintsika rehetra zany ry havako, hibanjina sy hampifantoka ny saintsika fa Andriamanitra velona izy. Koa ndrotsika ilay mpanahy hihevitra sy hirona amin'ny fisainan'ireto Sadoseo ka ho diso Andriamanitra, ka hieritreritra fa ny Andriamanitritsika dia velona hatramin'ny izay fiafaran'ny fahavelomantsika ihany. Jereo tsara ry havako malala fa ny testamenta vaovao manontolo, ny filazany tsara efatra manontolo dia samy manazava ny fahaveloman'i Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra velona. Rehefa nohazon'ny fahafatesana izy tamin'ny hazo fijaliana ka maty nalevina, dia indreny ny antokona vehivavy izay nihevitra ny hanao ny fombafomba tonga tany amin'ny fasana maraina no notenenan'ny anjely manao hoe tsy ato izy, nahoana no atany maty no itediavanareo ny velona. Mazava zany fa Andriamanitry ny velona izy, tsy Andriamanitry ny maty izy koa aza diso Andriamanitra. Ry havako malala, marobe ny antokon'olona, sokajon'olona, olona tsotro vao fotsiny aza mieritreritra fa mifarana amin'izay fahavelomantsika ny fahaveloman'Andriamanitra. Midika zany fa toa mieritreritra fa ny Andriamanitry ny Kristianina, ny Andriamanitry ny Baiboly dia Andriamanitra materialy, ka miara-maty amin'ny olombelona sy izay olona tahiny. Dika zany fa ny Andriamanitry ny Baiboly dia Andriamanitra materialista, ka mihevitra sy mitsinjo izay mahasalama ny olona na mampanankarena azy, na manome azy zanaka, na manome vola fahalalana fotsiny ihany, dia mijanona treo ny anjara asan'ilay Andriamanitra. Tsy ry havako malala, ahariarin'ny soratra masina, ahariarin'i Jesosy Kristy fa tsy Andriamanitry ny maty izy fa ny velona, ary zany fahavelomana zany dia mitohy mandrakizay. Izaho mety maty, ianao mety maty, ny olombelona rehetra na iza manana ny lazany sy ny heriny sy ny fahefany ety amin'ity zao tontolo zao ty dia mety maty avokoa.
koa tsy mitsahatra miaraka amin'ny fahafatesan'izy ireny akory ny fahaveloman'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia velona mandrakizay koa aza diso Andriamanitra. Mitohy mandrakizay ny fahaveloman'Andriamanitra, ary zany no ampy sy ny fiangonana sy ny fivavahana kristianina hitory hanambara ho rentany ho rendanitra fa Andriamanitra ny velona izy, miasa amin'ny tontolo rehetra izy, ary indrindra mitohy aoriana ny fahafatesana azy. Efa manomana sahady ny fiainana any akoatra, ny fiainana aoriana ny fahafatesana, efa nanomana ny fiainana tsara lavitra noho ny amin'izao fiainan'izao. Ny apôstôly Paoly dia miteny ry havako malala fa raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantena antsika ny Kristy dia mahantra noho ny olona rehetra isika. Alao ery ry havako malala fa tsy maintsy ao anatin'ny fahamehana, tsy maintsy maika isika hiteny fa Andriamanitra ny velona izy, ka tsy andehanany olona intsony hidododany amin'Andriamanitra maty, ary hananantsika fieritreretana fa velona mandrakizay ny Andriamanitra ny Baiboly. Raha fehezina ny tenin'Andriamanitra ry havako malala, raha fehezina izao soratra masina izao dia mampifantoka ny saintsika fa Andriamanitra ny velona izy. Andriamanitra ny velona izy, ka tena hita soratra marina ao amin'ny soratra masina zany fahavelomany mandrakizay zany, ary naneho teny mahitsy ny tompo, maneho teny mivantana amin'ny tompo fa ny fiheverana fa Andriamanitra maty izy dia tena fahadisoana goavana. Hoy izy eo amin'ny 7:20 manao hoe tsy Andriamanitra ny maty izy fa ny velona, koa diso indrindra ianareo. Antso zany no ataon'ny tenin'Andriamanitra ho antsika kristianina, ho antsika mpino, hiorina tsara, hiorina mafy amin'ny Andriamanitra velona izay efa ananantsika. Fa antso koa no ataon'ny soratra masina ho anao izay sambana maheno izao tenin'Andriamanitra izao, ho an'izay mbola mirorosaina makany amin'ny maty hitady an'Andriamanitra, ho an'izay rehetra mbola tsy resy lahatra amin'ity andro an'ity, miteny aminao ny tompo aza diso Andriamanitra, fa ny Andriamanitra ny Baiboly, ilay Andriamanitra ray zanaka fany masina no Andriamanitra velona, manana hery sy fahefana mandrakizay. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra fa ho amintsika rehetra izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Aoka hivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, misaotra anao zahay ny amin'ny teninao, mamerimberina ty anatinay fa Andriamanitra velona ianao, ka manoro sy manitsy anay ho amin'ny fahafantarana ny soratra masina. Andriamanitra velona ianao, ka mibaiko anay tsy ho diso Andriamanitra. Ndreto izay Tompo, hanaraka ny baikonao ka tsy hanaraka afa-tsy izay ambara ny teninao aminay arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Tsy hanaraka izay tsy ambara ny soratra masina izahay, ary vonona kosa hanaraka ankatoy izay ambara ny teninao. Ary ny voalohany amin'izany dia ny fitiavana anao Jehovah Andriamanitra amin'ny fonay rehetra sy ny sainay rehetra, ny fananay rehetra ary ny herinay rehetra. Fa izany no marika afantarana fa manompo Andriamanitra velona izahay. Da io Tompo ny fiangonanao, ho fiangonana velona tahaka anao Andriamanitra velona.
da io ny fanompona zay ataon'ny fiangonanao ho toy ny hanitra kasitrahana eo anatrehanao. Da io ny finoan'ny kristianina rehetra, da io ny finoan'ny mpino, indrindra ny mpino FJKM, mba hiorina tsara, hiorina mafy ao aminao Jesosy Kristy tomponay. Mametraka ny fiainanay manontolo eo ambany fahasoavanao zahay. Tsaronay tompo ny fisedrana izay nahazo anao tompo fa izay. Tsaronay ny fizaham-toetra mahamay indrindra tamin'ny herinandro farany izay niainanao tetỳ ambonin'ny tany. Koa mivavaka manokan'izay ho an'ireo mpino kristianina ao anatin'ny fisedrana, ao anatin'ny fizaham-toetra ara-nofo sy ara-panahy. Vangio amin'ny indrafonao re izy ireny, atanjao ny lohalika malemy, ary ampaherezo Andriamanitro ny tanana miraviravy, mba tsy hanatsoaka ny finoany aminao izy ireny. Ataovo mandresy, satria anao nefa niteny fa aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Ataovo mandresy tahaka anao ny fiangonanao, ny kristianina, ny mpino sy mpanaradianao Andriamanitro. Mivavaka izahay ho an'ireo sokajon'olona marefo rehetra, ireo tsy salama, ny kamboty, ny mpitondra tena, ireo izay manana fahasembanana na ara-batana na ara-tsaina, ireo mania, ireo izay mahantra sy ory manjenjena Andriamanitro entinay ambavaka eo anatrehanao. Vavaka manokana izahay ho an'ireo sokajon'olona mpanao meloka noho ny amin'ny asany, miasa noho ny amin'ny halatra, miasa noho ny amin'ny fanaovana kolikoly, mamelona ny ankonany ny amin'ny fanararotana samihafa amin'ny lafiny rehetra. Ianao Andriamanitra handona mora sy akasika ny fony izy ireny, hifanenany aminao Andriamanitra velona, ka tonga azo resy lahatra ny filazany tsara anao. Mivavaka izahay ho an'ny izao tontolo izao ao anatin'ny fisentona, fanaintainana mafy, ao anatin'ny aretina izay mandripaka ain'olona maro ankehitriny. Andriamanitro miantso ny anaranao izay satria fantatray fa tsy fahafatesana no anton'izany, fa nehoana ny voninahitra ao. Mesa mahery ary, ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra. Mino zahay, manateny zahay, mahatoky zahay, fa mihaino vavaka ianao, ary mamaly anay araky ny haben'indra fonao. Fa fifalianay koa, manakambana ny feonay, amin'ny vavaka efa nampianarinao anay fa izay manao koa hoe: rainay ao izay ny an-danitra, masina ane ny anaranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omenay ny izay amina saza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Isaorantsika ny Tompo ry havako afaka nankalaza ny herinandro masina isika tamin'ity alatsinainy masina ity, na ao anatin'ny vanim-potoana fiboana aza. Ary ny Tompo dia mampahatsiaro mandrakariva fa ny trano fiangonana no mikatona, fa ny fifandraisantsika amin'izy Andriamanitra kosa dia misokatra midanadana ombenombeno. Amarana ny fotoana ary tsika ry havako, ho tsarotsika fa mbola iombony eto isika raha ampitso talata fa 7 ny volana Aprily
ariva amin'ny enina ora ariva ny fiombonantsika isa-tokantrano amin'ny fankalazana ny herinandro masina ka hibanjina indraytsika rahampitso ny loahevitra manao hoe tompo i Kristy, tompo i Kristy. Raiso amin'ny finoana riavako azo tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tompontsika izao. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra rano fanekena mandrakizay, izy anie hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana amin'ny anarany. Ho azy Andriamanitra neny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.